entana tahaka ny vary ohatra dia manao kajikajy isan-karazany anondrotana ny vidiny entana ilain'ny vahoaka isan'andro. Toetsaina ilaozany toetrandro izany ary fomba mampanao tokony alevina impito mandivitr'olona satria sady mampijaly vahoaka no manambotry ny fireneny ary tsy mitondra lavitra izay manao izany. Ny ministry ny mpona indray dia nanentana amin'ny fitandrona ny tontolo iainana mba tsy hisiany haintany. Isetroka ehany maizina ny lanitra satria misy orotanety manodidina antsika ireny no isan'ny antony voalohany mahatonga ny haintany ka mahatonga ny orana tsy tonga tahaka izao. Izay teneniko hoe mila mitandrina, mila miaro ny tontolo iainana isika. Olona miisa 4,000 avy amin'ny boriboritany 4 eto Antananarivo no nahazo fanampiana toy ny vary 4 kilao, tsaramaso 1 kilao ary menaka 1 litatra avy amin'ny vadiny filoham-pirenena sy ireo mpiara-miasa aminy androany.